Sendika mpiasa mpanjakana sy tsy miankina maro no tazana nandritra ilay hetsika fitokonana no tanterahan'izy ireo dia nivalabe firaisakina ny sendika eto Madagasikara ny maraina teo nanoloana ny lapan'ny fitsarana anozy. Hetsika nentina hitakina ny fanatsarana ny fari-piaina ny mpiasa malagasy, mbola isy ny toean'ny hetsika raha ny fanazavana. Nanatanteraka fitokonana miaraka teo anoloan'ny lapan'ny fitsarana anosy androany ny valabe firaisakina ny sandika eto Madagasikara na ny SSM izay ahitana ny sandika ny mpitsara ny eo amin'ny fatitseranana, ny fananantany, ny fandrefesantany, ny mpampianatra, ny mpiasa ny Hermad, ny Jirama. Hetsika izay natao hitakina ny fanatsarana ny fari-piaina ny mpiasa malagasy izay tsy mitsaha tongana noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ampidiny ny Jirama, ampiakariny Karama. Io no antso nataon'ireo syndikalista androany. Takin'ny SSM ny ampiarana ny voalaza amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 mikesika ny Karama sy ny tompontsoa ny mpiasa. Mbola mitao iny fitakina satria raha tsarontsika dia niainga tamin'ilay fatapahan-Karama izy io, le tamin'ny alohan'ny volana Desambra iny dia mbola nitoy janvier dia hatramintsika amin'ny resaka izao mbola misy foana ny Karama tapaka. Izany ary tsy vitan'ny Karama tapaka fa tena heverina hoe fanaovana tsinotsinonanay mihitsy ny voalaza ny LFI rehetra zao loi de finance initiale dia amin'ny andro tokony tsy misitraka an'izany ny mpiasam-panjakana. Misy fanondrota Karama ny eo amin'ny 20% ka raha tsy diso vitaditoko any amin'ny LFI nefa dia tsy hita zany zavatra zany. Ny avancement ny installation amin'ny olona mandeha misotro ronono, ny andamin'ny técompensa zany rehetrarehetra zany ho an'ny mpiasam-panjakana dia tsy hita daholo amintsika amin'ny tena zao. Dia heverinay zany fa tena hoe fa nisy osinay mihitsy fanambaninanay ny fanapahan-Karama mbola miampy andreo rehetrarehetra ireo dia tsy maintsy mitroatra zay zany. Araka ny fanazavana dia mitoy ny tolona tanterahan'ny SSM ho fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa malagasy. Hetsika lehibe no heverin'izy ireo tonsaina amin'ny voalohan'ny volana May fetin'ny asa. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny hetsiky ny SSM androany nandritra ny hetsika dia tazana hatrany teny amin'ny manodidina ny lapan'ny fitsarana anosy ny mpitandro ny filaminana.